Fa tonga teto amintsika omaly kosa ny Andriamatoa Joachim Chissano, filoha-pitarika ny delegasion ny SADC, ny anara-maso ny fivoaran'ny toetra rahapirenena eto an-toerana moa no anton'izao fahatongavany izao. Fanadihadiana irana amin'ny Lova Ramanantsoa. Tonga eto Madagasikara ny filoha-pitarika ny delegasion'ny SADC, Andriamatoa Joachim Chissano, ijery sy anaraka ny fivoaran'ny toetra rahapirenena tao aorian'ny fampiarana ny ezaka ivoahana amin'ny krizy no antondiako araka ny nambaran'ity Mozambikanina ity raha ny resaka fohy tampanao gazety ny tena no omaly nandritra ny fahatongavany teny amin'ny seranam-piaramanidina eny Ivato. Nilaza ihany koa ity lehibe ny mpanelanelana avy amin'ny SADC ity fa tsy tara loatra ny fahatongavany. Tratra ho izy ary tokony hirosoana ny fifidianana amin'ny 24 Jolay ho avy izao. Nilaza ny iona amin'ireo vondrona isan'isany ihany koa Andriamatoa Joachim Chissano mandritra ny fitsidia nataony eto Madagasikara mba ahafahana mahazo tatitra mikasika ny zava-misy marina. Somary nitandrona Andriamatoa Joachim Chissano raha namaly ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety. Nilaza ny tsy mahafantatra ny fisiany fivoriana santatra karakarain'ny FFKM amin'ny 27 volana Aprily ho avy izao ihany koa ny tenany. Hatramin'ny alakamisy izao Andriamatoa Joachim Chissano no eto Madagasikara.